mafana dia mafana ny raharaham-pirenena ankehitriny indrindra manoloana ny fisamboran'Andriamatoa Jean Luc ilay mpikambana ao amin'ny team noho ny famoahan'ilay vokatra hitany tao amin'ny sitiny CENI izay milaza fa mitarika amin'ny savonjomaika Andriamatoa Dozaravalmanana. Arak'izany dia nivory teny amin'ny QG Bel-Air ny vondron'ny firaisan-kina ary mitaky tsisy atakandro ny amoahana an'Andriamatoa Jean Luc izay tsy manan-keloka akory raha ny zava-misy no jerena. Samy nandray fitenenana avokoa moa n'Andriamatoa Marc Ravalomanana izany, n'Andriamatoa Renina Randriamasinoro na Andriamatoa Steny Randrianasolonaigo. Nanamafy noho izany Andriamatoa Renina Randriamasinoro nandritra ny fandraisam-pitenenana ny mba hanjakana ny marina sy mangarahara eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Nanao antsoavo izy ho an'ny vahoaka malagasy mba hijoro manoloana ny zava-misy ankehitriny zao, ary nanao antsoavo ihany koa izy indrindra ho an'ny tafika malagasy mba hijoro amin'ny fahamarinana ary mba hijoro hiady ho an'ny vahoaka fa tsy hiady ho an'olombitsy na hiaro ny voninahitra olon-tokana. Zavatra efatra no tiako hitondrana fitenenana reto androany. Voalohany, te hitodika manokana ho amin'ny fitondram-panjakana. Ny faharoa, te hitodika ampitany filaminana. Ny fahatelo, te hitodika amin'ny CENI ary ny farany te amin'ny afaka hitodika ho amin'ny vahoaka malagasy. Ho anareo mpitondram-panjakana, zay fa fila zananay mpanohatra fa zay ny mpanakorotana. Tsy izay tompoko ny mpanakorotana fa ianareo no mpitondra-korotana eto amin'ny firenena. Satria na ny firenena-bahoaka tsy voavahanareo ny olana, ny ara-tsosialy tsy voavahanareo ny olana, ary ny resaka fifidianana hitsabahanareo ka mampitondra-korotana eto amin'ny firenena misy antsika. Noho izany aza alohan'ny tenenananay mba mahaizanareo no mijery fitaratra. Mety ve ny zavatra ataonareo sa tsy mety? Fa tsy zavatra tsy mety ataonareo ampianay nareo manilika fotsiny hoe nareo mpanohatra ny mahatonga an'io. Tsy misy fahefana ety ampelantanany mpanohatra na lohatra ny fampandrosoana zay tompony ho vita zao fanjakana zao. Ny fahefana mpanao lalàna na ny fitondram-panjakana zany, izy ny maro anisy. Ny fahefana mpanatanteraka izy daholo manao azy. Ny fahefam-pitsarana. Fa inona ny lalàna navoakan'ny mpanohatra, na inona ny lalàna navoakan'ny mpitondra ka entina mpandrosoana ny firenena no sakana mpanohatra ka tsy afaka natao zany. Dikan'izany ianareo mihitsy tsy mahay ary ianareo mitondra fanagotana eto amin'ny zay filazana fa ny mpanohatra foana no mitondra fanagotana eto amin'ny firenena ity. Aloha zava ny vahoaka malagasy tany mpanohatra mitondra ny firenena. Tsy gisy zany ny firenena fa rehefa nareo zao mitondra 5 taona nareo teo tana lalana rambo zao ny firenena malagasy. Taremanitra vaisa reny milaza fa maka eran-tany reny Madagasikara na tsy anaky an'ireny taremanitra reny ary nareo. Ny zavatra iana vahoaka malagasy dia milaza fa sahirana daholo nakaronao ankamaroa ny vahoaka malagasy amin'izao. Ny faharoa, mba te hitodika izay aminareo mpitady filaminana. Mba porofoy aminay fa tena mbola miady ho amin'ny vahoaka malagasy nareo. Tena ny vahoaka malagasy ve miady fijoroan'ny mpitady filaminana ankehitriny ary tena ho eo anila ny vahoaka malagasy sy tena hitondra vahoana ao amin'ny vahoaka malagasy. Ny fijerina ianareo ankehitriny toy ny efa-famoretana. Tsy zareo ny mahita izany fa ny vahoaka malagasy ankehitriny. Rehefa misy zavatra tsy maintsy eo dia mitsangana nareo manao-fanambarana fa tsitsitsy fa hisambotra izay olona hijoro eto amin'ny firenena ity. Zany ve nareo no tena kote ary manaraka ny vahoaka malagasy. Tadio tsara fa tsy efa-famoretana tsony nareo vavolombelona zany tsolo-kafo. Fa gendarme miaramila be lehibe nasaina fidy teo andrefa nabojanara dika zany efa tsy mijanona tsony aminao hoe la efa-famoretana fa efa mandray anjara feno mihitsy ianareo ao anatin'izao fiarovana zao fitondram-panjakana zao azy miteraka korotana efa amin'ny firenena. Fa manianto zay feo amin'ny fiateretanareo mianto zay ny tena antom-pisiny mpitady filaminana mba tena hitango'ny filaminana fa tsy lasa efa-famoretana kahaka olana vahoaka malagasy. Tsy afahan'ny vahoaka malagasy mitsangana sy miteny tsony ankehitriny fa zay mitsangana sy miteny na miteny vavy zany na maneho hevitra anaty Facebook dia sambosamborinareo ohatran'izao. Jereo zao misy namanay anankiray
rehefa tonga tany zay omany satria ny samborina izy resaka fanaovana Facebook tonga tao zay tsy navelany tsofoka na nyresaka tamin'ny akory any ahoana moa tsy ahafahana mitondra avocat miary olonay ao anatin'ireny problema mahazo azy reny zay inareo ny sarotra azy antanina tsy fantatra mazava ka ny antony samborana azy zany ve ny tamin'ny filaminana tena hoe mijoro any vahoaka dia mianto zay aotsika mivasany tompona andraiky teto amin'ny firenena manana andraiky nareo manana fahefana zay koa nomeny vahoaka fahefana anao mba samy ijoro amin'ny fahefana nametrahany vahoaka azy mba tena isy ny filaminana eto amin'ny firenena fahatelo ho an'ny tseny mba alamino re le resaka fanliana miolona na reo tsy mahay miasa anareo dia ny vahoaka foana no efikendreanareo tsy zay no mipirately contre seni zany ahoana moa ny ahafahana mitsofoka ao anatin'ny contre seni raha anao am'zany zay nanana fahefana am'zany tsy ny voka-pifidianana ny lazainareo fa vitanany elo zany nareo namoaka an'ilay zavafeny avy eo contre seni ny hity fa raha nananalay fahefana nanokaka an'io nanina vitanareo nanidy azy zay ekenena ohatra zany zay ary zava-mianseo tamin'ny sabotsiny tsy voalohany iny tadidiko sara mihitsy aho tamin'ny tirazoso natao tao arabi tamin'ny fifidianana filopireneny tamin'izay fotoana zay tsy nivoaka teo anaty lista teo ny anarany Yahya Rajoelina fa rehefa aveo namboarina teo va nataozy izy dika zany tsy vaovao tamba metaka nataony tseny fa mahazatsy reny fa rehefa zanareo no manao azy dia assumer ny responsabilité anareo fa azatadina fotsiny fara dokesykatsika vahoaka malagasy efa nanao antso foana zay raha mandefa candidat zay homarity ny fijoroanay fa tena eo an'ila ny vahoaka malagasy zay tsy anaiky lemelana amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena noho izany dia miantso anareo zay efa esorinao anatin'ny tokantranonao zao ny fahazavana ny délestage efa esorinao tokantranonao zao any sakafo ka lasa sahinana ny vahoaka malagasy ray matono efa esorinao atranonao zao ny fahafahanao dio satria tsy misy tsony na raha misasana azy androany esorinao eo aminao koa ny fahefana zay tena zofotoka nananao mametaka olona amin'ny fifidianana ka miantso anareo zay efa tsy fifidianana tsony misy eto amin'ny firenena fa zavatra katsikatsy politika metrahana olona zay tia mitondra metraka eo miantso asika rehetra andao atambatra ny ela fa tsy azo kena ny zavatra toy zao nanambara ihany koa andriamantoa tsy teny randrerany sy olony haiko fa tsy mbola nisy fividianana feno hosoka tahaka ny tamin'ity fividianana farany ity teto amin'ny tany sy ny firenena nandritra n'izay andro ny ainan'izay hoy no izy ny zavatra mahatezitra sy mampalahelo dia ny fiarah-miasan'ny seni sy ny fitondram-panjakana ary nanao tous les moyens ny seni mba hampandaniana ny candidat-mpanjakana ary ny raitsy kombakomba tamin'ny alalan'ny fandrosana ny bulletin précoché hoy sy teny randrina sy olony haiko ka manao antsoa avao ny vahoaka malagasy ny tenany mba hijoro hatramin'ny farany hiady ho an'ny firenentsika ary hiaro izay safiditsika izay ho antsika vahoaka malagasy manao kory aby dimapolo taona mahery sy teny randrina sy olony haiko tsy mbola nahita fifidianana tsy manara-dalàna sady fenohosoka teto amin'ity firenena ity raha tsy ny fifidianana natao fifidianana kominaly tokolasy tompovavy ary zavatra antso atao voalohany ho antsika zandary mba miantso anareo izahay mbola tsisy avy aty amin'ny fanoherana mpikorotana ty fitondra ty ka mangataka izay androany avoahinareo inamanaya raha isambotra inareo ireo mpangala bato reo fa tsy olona mipetraka nanatokantrano tsy nanao ninina fa betsaka ireo
mbola tsy nisy ho atavy tantarany firenena. Ny fahasahiny seli nanova ny résultat avy any amin'ny CRLV novaina mbola tsy misy zany toplatovavy tantarany ary za sy teny raha ndena soloniaky tsy mbola ny teny nanotany seli fa androany sady misy manambara amin'ny fomba ofisiala fa nandray anjara tamin'ny fangalaram-bato nisy andraiky sy ny seli ny miaro carnet misy bulletin nanerana ny Madagasikara na teto Antananarivo na tany Delgôve na tany Mazenga na tany Tamatave na tany Toliara mivoaka daholo ny boky misy bulletin nananovana bulletin précoce aiza ny andraiky sy ny seli tsy nivoavoaka fotsiny iny fa ny seli toplatovavy nonavoaka ambara navoakanay tamin'ny Facebook natao amin'ny page koa ireny bulletin nivoaka nanerana Madagasikara ireny matory reny nivoaka teo ampelatany ny candidat fitondrana miara-niasa amin'ny seli ny fitondrana zavatra mampalahelo marina teneniny sugerina teo ny miaramila ny gendarme ny polisy dia natao hiaro ny vahoaka malagasy ary hiaro ny tana firenena tandalana ny zava-misy dia zao tsy vita natao hoe herim-pamoretana ny miaramila fa nampiasaina koa handehanana hangala-bato eto Madagasikara toplatovavy seketsika zany ary nizoro ny firenena tsy Andriamanitra tsy andriny zareo andritsika ihany ary indamo tenin'ny vondro leveka iny hoe misy farany zavatra rehetra masina mitanyrazatsika ihany koa ndre matosy teny radina solonaiky fa mitany republikana raha toka tsy mety avaolona ny fanjakana manoloana ny olana maro isan-karazany dia mametra-pialana ny fahendrena ho ny tenany amin'ny tany republikana sy demokratika rehefa ny fitondrana tsy mahavita ary tsy manana solution ny zavatra atao dia mametra-pialana zavy efa mitena ary mbola teneny tsy voavany delestage maizina Madagasikara tsy afaka miasa ny olo betsaka ireo asa velany zao fotoana zao tsy voavany rano ohatrany hoe fahagagana mihitsy raha mandeha tampoka ny popoa tena marina zany fa mandeha tampoka ny fahagagana alleluia tena marina zany eto Antananarivo misy an'izany zay no hitenena koa hoe rehefa tsy mahavoava ny olana eto Madagasikara fanambarany vondrony firaisakina moa dia nilaza fa fenosoka tanteraka iny fividianana iny ary niseho tamin'ny endrika maro samihafa izany hosoka izany sy tsy fanarandalana izany fanararaotana ny malagasy tamin'ny endriny maro samihafa ho izy ireo no natao tamin'ny fividianana iny ka ny fividianana ny safidim-bahoaka manoloana ny fividianana be ny tanàna tsy mpanolotsaina ny tanàna zay natao tamin'ny volana desambra efana proportion ny lasa teo iny tsy nivokaka vontsomaika navoaka tseriny ny volona antoko politique firaisakina dia manao zao fanambarana manaraka izao
fifidianana feno tsy fanarahan-dalàna ary fifidianana feno osoka sy alabato no nisy tamin'ny kominina maro manerana ny Madagasikara. Fanakanana tamin'ny fomba samihafa ny filatsako-fidina kandida, fampiasana ny fahefa-panjakana, ny vola-panjakana, ny piasa-panjakana ary ny fanana-panjakana nanaovana fampilezan-kevitra nanoanana ireo kandidana tokony ao am-pitorana. Nisy mihitsy azy samy laza hoe zaho no kandida panjakana, zany misy fantatrareo zany fanokafana tsy ara-dalàna ny lisy ny mpifidy ka nampidirina tamin'ny alalan'ny osoka ireo anaran'olona amanaliny momba ny ordonnance zany zay fanararotana ny fahantrano vahoaka ka nividianana ny safidiny tamin'ny fomba maro samihafa fampian-dalàna sy amboleta maro mitranga nandritiny amin'ny latsabato toy ny fampiasana ireo bulletin précoché sy ny fitaterana olona maro avy amin'ny komina hafa hifidy ankeriny ary mibetsaka tamin'ny roam-pifidianana hafa. Teo anatin'ireo fampian-dalàna sy osoka maro samihafa dia tsy nandrainy andraikiny ny seniny na kery azy fantazaposiny. Raha tokony hanao ny fomba rehetra ahitana ny marina sy anarany ahihany vahoaka izy dia miazakazaka amoaka aingana ny voka-pifidianana vokimaika mialoha fotoana voalazan-dalàna indray no natao mba sy ananan'ireo kandida sy ny mpifidy ary ny atoko politika anana fotoana amin'ny tanana fitorina. Mizana misy nalerana amin'ny komina maro fa fandom-pahefana ankeriny tamin'ny alalan'ny fandombana sy barofo ara-pifidianana natao ary nanampy sy ny raitsy kombakomba tamin'ny fanatanterana zany nisy ny ary voalaza teo. Voka-pifidianana tsy maneo ny tena safidy vahoaka marina no vokatra no navoaka ho amin'ny komina maro manerana ny nosy. Tsaroana rehefa tsy misy bely tanàna na lany tamin'ny alabato na osoka ka hitondra fampandrosoana ho amin'ny komina. Noho izany dia fanapitehana ny komina sy ny fireneny iray manontolo ny fametrahana ankeriny be ny tanàna toy izany. Zany dia namafy ihany koa ny vondron'ny firaisan-kina fa tsy manaiky ny voka-pifidianana ny tenan'izy ireo ary ijoro hatramin'ny farany maiady ho an'izay safidy mahoaka izay. Koa ambaranay amin'ny fomba ofisialy no etany no endanitra fa tsy makato tsy anaiky ireo voka-pifidianana azo lazaina tsy akato sy tsy anaiky hoe aminareo a ireo voka-pifidianana azo tamin'ny alalan'ny alatra sy osoka ireo zahay ary tsy manaiky tsy maintsy ijoro sy andray andraikitra abiady ny fomba rehetra amoanana tena safidy vahoaka marina. Averiko tsara boenareo ambaranay amin'ny fomba ofisialy fa tsy makato sy tsy anaiky ireo voka-pifidianana azo tamin'ny alalan'ny alatra sy osoka ireo zahay ary tsy maintsy ijoro sy andray andraikitra amin'ny tady ny fomba rehetra amoana ny tena safidy vahoaka marina. Tsy azo antena zao zava-misy zao satria tena fanitsakitsahana ny lalàna velona sy ny fanaovana tsinotsina ny safidy vahoaka ary tena fiantsina
ny mpifidy malagasy misy nametraka ary no nametraka fitoriana miaraka amin'ireo eny amin'ny fitsarana izahay mba mifanajana zay voalaza ny lalàna io manantena izahay fa hitsara araka ny lalàna sy ny fahamarinana ary ao anatin'ny fahaleovatena tanteraka fitsarana mba eno ny firefirenanareo ianareo anantena izahay raha ny fifidianana no tanterahana teto Madagasikara hatramin'izay nodiniana sy jerena dia tsy azo atenena intsony ny isiny zany fifampiasa-pahefana na alternance au pouvoir amin'ny alalan'ny fifidianana zany raha izao zava-misy zao dia tandindoza ny demokrasia sy ny sata republikana eto Madagasikara ary noso nakany amin'ny fanjakana mitokana sy ny fitondrana tsy refesy mandika ny fitantanana ny firenena noho izany dia miantso ny hery velona rehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana izahay hitsangana hifanampy hiresaka ano fanaparana hitambatra ary anamatra ny hevitra rehetra mba amaranana aingana izao fanampitena demokrasia sy ny hoavy firenena malagasy zao dia maniny sahady fety krismasy sy ny farantaona feno fifaliana ho atsika na dizoara namananjatsika ary mirary atsika samy 4 taona 5 sy 4 masina zafidy-bahoaka masina ny tanindrazana agomba tsy manarivany Andriamanitra tsy misy zavatra azo antenana intsony eto Madagasikara hoe Andriamatoa Marc Ravalomanina fa rendrarendra fosiny ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny koa manao antsoavy ny tenany amin'ny hery velona rehetra na amin'ny vahoaka io na amin'ny tafika satria miaramila hono no afaka hiaron'ny vahoaka ary manao antsoavy amin'ireo tafika ny tenany mba tena hijoro amin'izay fahamarinana izay fa kosa mba tsy hiaro fitondran'olo-tokana fa mba hiainy fahoriany vahoaka ireo ary tsy marina hono izy ny teny sy ny resaka mandehany fa mifampirara ny fitondram-panjakana ny tenany fa ny tenany dia miantso ny vahoaka ary tsy vadika amin'ny vahoaka ary tolona hatramin'ny farany ho an'ity Madagasikara ity hery velona rehetra misy eto Madagasikara mety hijanona amin'izao hoe fanambarana tokana zao avy nareo sa hoe mety hiakatra mafimafy tokoa rehefa tsy mamaly anay ny vahoaka sy ny hery velona misy eto Madagasikara dia izy ny lanja ny vokatra rehefa izy ny vomafy satria eniko feo mandeha tseroa fa manao fifanarana Andriamanitra mbola veriko avoaka malagasy tsy hanao an'izany ary tsy hanao an'izany avoaka malagasy kosa ka rehefa tsy hoavy mivoaka malagasy na tsy hoavy ny hery velona malagasy dia samy mieritreritritsika satria tena sahirana tsisy zavatra azo tena ina intsony amintsika fa rendrarendra sy fisesehoana fotosika misy zero tsara zava-misy iainanao sy iaina avoaka malagasy zange miantso e tiavolona ny hery rehetra mandeha amin'ny lalan'ny demokrasia andeha amin'ny lalan'ny fifidianana marina andeha amin'ny resa fitovoaka marina dia arovana fa tsy andeha amin'ny fitondrana tokana tsy andeha amin'ny fanapahan-kevitra tsy voahevitra tsy natao fitaovam-pana mpamiretana mihitsy ny olo alina jereo tsara fa raha ohatra ny tena mpanao politika ene no miresaka e na miaraka amin'ny fitondrana dia miresaka fa tsy ampiasaina no fitaovam-pahefan'ireo reo maramily reo teto ambonin'ny tany raha vao miditsy reo dia ery mpamiretana foana amin'ny tany tokony tsy hitsabatsabaka amin'jereo tsara ny crise nisy teto tamin'ny 72 tamin'ny 91 maramily zany tokony mipetaka any amin'ny kagerina misy azy ihany dia loko no politika mifanazava dia miady hevitra dia mazava tsara tsy responsable ka zay le antso nataon'ny secrétaire général teo hoe anareo natao hiaro voaka sy fananana nareo no tampoka ary voziny ary nareo no ramparafarany fanaovana azy fa izy amin'ny tsofotsofoka amin'ny fanaovana politika
izany sy toy izany ary mahakasika ny fanambaran'ireo vondrony firaisan-kina teny amin'ny QG PLR androany fa somary mampanahy ny hoavin'ity firenentsika ity. Irahantsika mahita zao ankehitriny fa tsy manaiky ny firaisan-kina manoloana ny hoso koa izay natao nandritra ny fividianana ka nahatonga izy ireo napakevitra fa manohitra hatramin'ny farany ny voka-pividianana izay navoakany CENI. Mafy dia mafy ity raharaha ity ary ahina dia ahina ny hisian'izay korotana izay indrindra eto Antananarivo renivohitra izay rahantsika mahafantatra moa fa Andriamatoa Marc Ravalomanana dia anisan'ny tiany vahoaka malagasy eto Antananarivo renivohitra izay ka mampatahotra ny tohon-draharaha. Asa moa ny mpitandro filaminana moa ve mbola hiaro hatrany ny fitondrana izay tsy manara-dalàna sa hiaro ny vahoaka malagasy? Anjaran'izy ireo ny mahita azy fa engany ny CENI mba ho tonga saina ka ampiseho izay fangarahana zay ary hifona vahoaka malagasy manoloana ny tsy fahatombanana izay nataon'izy ireo.